Fa tonga eto Madagasikara ny talepanatanteraka avy amin'ny ezana ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique tonga nitsidika sy nizany fomba fiasan'ny CENI varantsika ny tatitra manodidina izay. Ny amantatra bebe koa ny andraikitra sahan'ny CENI eo amin'ny lafiny fanomanana sy fikarakarana fifidianana no antondiany reto soloteny avy amin'ny EUSA ireto. Nisy arak'izany ny fampahafantarana ny firafitry ny CENI sy ireo ratsamangaika manerana Madagasikara. Teo ihany koa ny fanazavana mahakasika ny fizotra, ny fanavaozana ny lisam-pifidianana izay andraikitra imasony ny CENI efa nanomboka volana vitsivitsy lasa izay. Omaly no tonga nitsidika ny CENI teny amin'ny foibe toerany teny Alarby ireo delegasion avy amin'ny EUSA izay nitarihan'Andriamatoa Denis Kadima talepanatanteraka avy ao amin'ny EUSA any Johannesburg. Ny EUSA moa de Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Hitanony zany fa mizotra araka ny tokony ho izy na dia oza mifairanana zay misy ny CENI amin'izao fotoana izao dia hitany zany fa mitovitovy fipetraka amin'ny CENI manerana ny tany sy manerana ny Afrika ny eto Madagasikara. Mazoto miara-miasa sy mifanantona amin'ny CENI ny organisme international. Raha tsy tentsika afa-tsy ilay vao nandehanan'ny membre ny CENI ny tenanay tany Dakar farany teo mikasika ny genre dia iny dia ny CENI, CEI, CENA rehetra manerana ny Afrika ny tao dia tao ny CENI Madagasikara ny invité-ndry zareo fa tsy tonga ho azy ny CENI tany fa sur invitation mihitsiny. Arak'izany dia nanambara ity lehibe ny délégation avy amin'ny EUSA ity fa vonona ny anoana ny CENI ny EUSA miankina amin'ny fivoaran'ny toetra raha-pirenena misy eto Madagasikara ankehitriny anefa no ahafahan'izy ireo manatanteraka izany. Ho any avaratra kely isika namela belatra tamin'ireo vahoaka tany Atsiranana ny minisy-mpanjakana tany antoerana izany IVM nanazava ny momba ny resaka demokrasia sy ny resaka hoe mangarahara ary ny fanjakana tsara tantana. Solange Rakotanosy tatitra ny andinindindy. Mitatody hatramin'ny farany fampiarana ny demokrasia tena izy Repoblika fahefatra mafiorina io no efa-pavety nitondrana ny famakafaka-kevitra sy fanazavana momba ny demokrasia, ny bonne gouvernance ary ny participation citoyenne tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Inona ny fototra eo krizy io? Ny hevitra ny vahoaka, ny hevitra ny akamaroany io fa ny fametrahana mpitondra anankiray dia sy arakaraka ilay eritreretin'ny vahoaka. Raha sy mipetraka eto amin'ny firenentsika zany demokrasia tena marina zany dia sy afaka miandroso mihitsy ilay firenena satria inona ny antony? Sy ny olona eritreretiny hitondra no hitondra dia sy mipetraka ny autorité de l'État. Ka na miteny ilay olona dia ny vahoaka sy manaraka. Ireo rehetra nandray fitenenana dia samy namotsipotsitra fa isan'ny antondray lehibe mampisy ny olana ary mampitrotra ny vahoaka ny tsy fisiny ny mangarahara ary ny tsy fahafantarana ny atao hoe demokrasia. Nefara tamin'ny fampirantiana tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra ary anisany nandray anjara tamin'izany ry zareo avy ao amin'ny CENI tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Mbola ny Atsiranana ihany tratekiny